ampifaliana riavana malala no sy tsika miona toy zao ny fotoana rehetra meny topo atsika sontsika miainy ten'Andriamanitra, ten'Andriamanitra mahafaly, ten'Andriamanitra mampahery atsika, ten'Andriamanitra ahafantarantsika izay tokony tokoana amin'ny finoana amin'ny fiainam-panahintsika eny fiainantsika isan'andro. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana fa milay ankehitriny sy taloha ary ho avy. Ary avy amin'ny fanahy fito zay eo seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavin'olona marina sy namatoa amin'ny maty, ary lehibe amin'ny mpanjaka ny tany. Amen. Sabotsy 20 febroary dia 20 banjinantsika aloha hevitra hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Mirafy rambaovao an Jehova fa efa nanao fahagagana izy. Ny tanany ankavanana sy ny sandriny masina nahavitany famonjeny. Jehova nampafantatra amin'ny famonjeny, teo mason-jetilisa nanehoan'ny fahamarinany. Efa natsiaro famondram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita famonjen'Andriamanitsika ny vazan-tany rehetra. Amen. Matanza
hivavaka isika. Andriamanitra matoky ianao ka mamonjy anay. Mankalaza sy miderana voninahitra narinao masina izay. Tompo matsiaro teny izay fampanota, ko mandoarika inatrehanao, miaiky mifahatsoanay. Mamindrafo ary mamelany erikay. Fa namasonao midira ty anatinay, manjaka ty anatinay amin'ny fianona amin'ny teninao, mitondra famonjena, akana mafisanay avozanay amin'ny finoananao. Aminaran'i Jesosy Kristy tonga sy mamonjy anay, novanay mivavakay. Amen. Ny ofinaina antsika amin'ity avana malala dia hitanao amin'ny boky ny Obolana. Obolana 2:20, 7:20 ka hatramin'ny 1:20. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Atongolany ny sofinao ka eno ny teny endry, ary ampitandremo ny fahalalako ny fonao. Fa mahafinaritra raha voatahirinao ankibonao zany, kaoka samy eo amin'ny molotrao. Ianao dia ianao no nampafantariko zany, mba hitokinao amin'ny Jehovah. Tsy efa nanoratra zavatsoa anao va aho, izay misy hevitra tsara sy fahalalana, mba ampafantariko ny fahamarinan'ny teny matoky ianao, sy azonao teny ho lazaina amin'izay naniraka anao. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy ianao, ilay Jesosy Kristy ilay tiaraka aminao, tiara-monina aminao. Nofinaina resika teo Obolana 2:20, 7:20. Inona no azo lazaina? Ny tenin'Andriamanitra dia miteraka fahatokina azy. Zany ry havana. Tenin'Andriamanitra dia miteraka fahatokina azy, ary zany zavatra be voarakitra ao amin'ity mofinaina ho antsika ity. Solomona mpanjaka ray havana malala noratra azy, ary momba ny fahendrena no ambarany amin'izany, ka hitaomany mpamaky. Ny fahendrena ny teny fahendrena izay nananany dia avy amin'Andriamanitra araka izay nangatahany. Manasa antsika ary izao mofinaina izao mba hiaino sy hitahiry ary hiaino izany teny izany ka hahatoky ny tompo. Voalaza ny 9:20. Rehefa inona ka ampidirinao anatiny ny teny dia tonga fiainana ary tsy afaka ambava. Ny teny avy amin'ny soratra masina dia mampitombo ny fahalalàn'Andriamanitra ary anehoany ny maizy azy. Ary izany fahalalana izany no hitarika eo amin'ny finoana. Ny finoana nefa dia fahatokinan'Andriamanitra, ko ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary toriteny dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Hoy Paola any amin'ny Romanina 10:10. Ny fahafianoan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny fiainana dia mamelona fanantenana mandrakariva, satria fahatsarana trano no ambara ao ary mikendry izay azo. Tsy efa nanoratra zavatsoa anao va aho, izay misy hevitra tsara sy fahalalana. Ho ny 9:20. Izao tontolo izao dia mamafy zava-dratsy mety hiteraka fahakiviana na famoizam-po sy ny maro hafa. Ny tenin'Andriamanitra kosa dia mampahery sady manoro lalana, satria teny mahatoky azo antoka tanteraka. Izay manana ny tenin'Andriamanitra dia tsy hanana ihany na tebiteby na tahotra intsony, fa fatokin'Andriamanitra tanteraka no mameno ny fiainany. Raisa andry havana ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina ny meno anay izay milaza fa ny teninao Andriamanitra dia miteraka fahatokina anao. Mivavaka izay ho an'ny tompony anjara sy ny vahoaka an'Andriamanitra anatika fampavahana rahampitso. Mba hitombon'ny olombonjena izay mino anao. Tompo, manolo tena ho anao izay ary manavao izany koa, ka miaraka aminao amin'ny androm-piainanay rehetra dia tao iny faharoan-tenanay ho anao amin'ny fiainana ny famonjena dia ny teninao Andriamanitra nataonao anay. Tompo, tao iny firenenay, iasaony nosinay, fomba ao ireo manana andraikitra ny fitsaboana ka hositraninao ireo marary, ampirezinao ireo manamanjo, anohanareo maro sikiola ihany koa, ary aminjenareo mahantra sahirana sy tsonjovanao ireny apika-drà. Tao iny asa sy ny fiazakazahanay, fianarana, fikasanay rehetra. Ny vavakay dia teo aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra anay, ilay fantsangana tamin'ny maty, ary nampianatra anay ny vavaka manao hoe: ranay ao izy any an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Mihony an'io izy anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay miloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny pery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana, nitsodrana tolotra anao aminaran'i Jesosy Kristy. Ho amin'ny havana rehetra iray finoana ny eny fiadanana sy ny fitiavana mba mifitokiana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny homba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen.
teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.